Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Ny fandosirana nakany Ejipta. Matio 2:2. Josefa nakatoa sy natoky an'Andriamanitra. Mahafinaritra fa miaino ianao amin'izao fotoana izao. Nahafinaritra ve ny Krismasinao? Maro ny olona manerina izao tontolo izao no mankalaza ny Krismasy ary faly fa teraka i Jesosy. Ilay mpanjaka mandrakizay. Nisy anefa olona iray izay tsy faly tamin'izany fotoana izany. Efa ho 2000 taona lasa izany, Heroda mpanjaka. Natahotra ny very seza fiandrianana izy, ary izany no antony na niriny ny amonoana an' Jesosy aza raha vao tafaverina ny magy ilaza aminy hoe aiza ny misy an' Jesosy. Fa tsy niverina tamin'i Jerosalema ny olon-kendry, satria Andriamanitra niteny tamin'izy ireo tamin'ny nofy mba hanao zavatra hafa. Aza miverina any amin'ny Heroda mpanjaka, mandehanana any amin'ny lalana hafa rehefa miverina any amin'ny firenenareo ianareo. Ary izany indrindra no nataon'izy ireo, izay mahalala manokana an' Jesosy dia makatoa azy an-tsitrapo. Dia niverina ho any an-tranony tamin'ny lalana hafa izy ireo, na izany aza tsy niala ny loza. Andriamanitra nilaza tamin'i Josefa tao amin'ny nofy izay tokony ataony. Mitsangana ianao, eto zazakely sy ny reniny, ka mansira ho any Egipta, ary mitoerany ambara-piresahako aminao, fa Heroda hitady zazakely mba hamono azy. Tian'Andriamanitra i Josefa ary nakatoa azy avy hatrany. Makatoa an'Andriamanitra ihany koa ve ianao rehefa sainy manao zavatra? Rehefa nisasaka ny alina, dia nitsangana Josefa ka nandositra nakany Egipta miaraka tamin'i Maria sy Jesosy zazakely. Tena ara-potoana satria efa nahatsikaritra i Heroda fa ny olon-kendry tsy niverina tany aminy. Tao anatin'ny fahatezerany no nanomezany baika mampivara-ontsana. Vonohy daholo ny zaza latsaky ny roa taona, tsy maintsy tanterahana avy hatrany ao Betlehema sy any amin'ny faritra manodidina izany didy izany. Adala ve Heroda? Niteraka alahelo be izy noho io baika io. Saingy tsy nahita an' Jesosy zazakely izy. Tsy afaka nanao ratsy azy izy. Rehefa tokony ho teo amin'ny 3 taona teo eo Jesosy, dia maty Heroda mpanjaka. Nisy anjely nilaza tamin'i Josefa tamin'ny nofy. Mitsangana, eto zazakely sy ny reniny, ka mankanesa any amin'ny tany Israely, fa maty izay nitady ny ain'ny zazakely. Tsy nila namerina izany indroa tamin'i Josefa Andriamanitra. Natoky ny tenin'Andriamanitra izy ary nakatoa izany. Nody tany an-tranony miaraka tamin'i Maria sy Jesosy zazakely izy. Ary tao amin'ny Israely, tao amin'ny tanàna kely atao hoe Nazareta, no nahalehibe an' Jesosy Tompo arak'izay efa nolazain'Andriamanitra. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny Tompo daholo, nanolotra ny tantara Zokomy.